jeune conquérant, tanora manan-tsaigny, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fa 17 ary ny 7 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaim-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriamalala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrany ho anao manokana. Hotahin'Andriamanitra ianao. Amin'ny foravoravo indray no iaonana amin'ny tsika menakavy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoana ny mahafinaritra be ity. Hiditra amin'ny herinandro faharoa tsika amin'ity le hoe jeune conquérant ity. Zay ianarantsika mandritra ny ray volana amin'ity volana février ray manontolo ity izay ampianarana ny tanora ny zavatra zay tokony ho atrehana, ny lalana tokony izorana, izay ampanantenako tanteraka 100 isan-jato fa ny tanora manaraka nyty fandarana ity dia tsy maintsy ho tafavoaka ary tena tsy maintsy ho tafavoaka ary tena tsy maintsy ho tafavoaka. Ny tanora anisan'ny votoatiny ty fampianarantsika ity moa dia tsotra ihany. Tanora mivavaka, tanora manompo ny tompo, tanora ho any an-danitra nefa tanora manan-karena, tanora manana ny asany, tanora manana ny maizy azy. Ny Andriamanitra rehefa mampiasa olona ao anaty baiboly tompoko dia mandrakariva tanora ny tena ampiasain'Andriamanitra. Davida dia tanora ary Davida mbola kely mbola tsy ampy 20 taona akory Davida no niatrika ny Goliata ary nandresany Goliata. Andriamanitra dia mampiasa tanora, tsy voatery olona efa 50 taona, tsy voatery olona efa 70 taona mahery fa mbola tena ao anatin'ny fahatanorana, ao anatin'ny fahatanorana. Davida dia 20 taona latsaka kanefa afaka niatrika tsara ny Goliata ary nampiasain'Andriamanitra. Baiboly dia nilaza fa rehefa niala tao amin'ny tokantranon'ny ray aman-dreniny Jakoba dia tao anatin'ny fahatanorana tanteraka ihany koa niatrika ny fiainana izy irery dia mbola tao anatin'ny fatany, tsy mbola nanambady izy niala tao an-tranon'ny ray aman-dreniny. Rehefa niverina nakany an-tanirazana izy efa lehibe, efa nananjanaka, efa natanjaka arabola fa tanora izy niala tao amin'ny tranon'ny ray aman-dreniny rehefa nahazo ny tsodrany. Rehefa miresaka tsika ny ao amin'ny Daniel toko voalohany dia ambaran'ny baiboly fa nisy zatovo efa data ao, Daniel, Sadraka, Mesaka, Abednego, zatovo reo tsy olona antitra fa tao anatin'ny fahatanorana izy Sadraka, Mesaka, Abednego niaraka amin'ny Daniel reo no nampiasain'Andriamanitra. Ry Samson dia tao anatin'ny fahatanorana no nampiasain'Andriamanitra. Ry Joseph tao anatin'ny fahatanorana no nampiasain'Andriamanitra. Hatramin'ny Petera azy dia mbola tao anatin'ny fahatanorana no nampiasain'Andriamanitra. Possible ry havana ao anatin'ny fahatanorana ianao, ao anatin'ny fahatanorana ianao, ary raha voatara ny fahatanorana tara ianao no manangany zavatra ao anatin'ny fahatanorana dia possible ho tara ianao amin'ny fiainana rehetra. Possible ho tara raha voatara ianao, misy retara ianao amin'ny fahatanorana dia possible ho tara daholo ny zavatra rehetra. Na i pasteur Hertina Randriamalala ary dia tsy tany amin'ny 17 taona ko any miaingy, tsy tany amin'ny 12 taona ko, tsy tany amin'ny 17 taona ko akory ary mbola tany amin'ny 15 taona, tany amin'ny 20 taona tantsika nefa niaingy.
tany amin'ny faharoapolo taona tantsika nefa naingy ary tsy tarytsika hatramin'ny androany mety ho tary ianao raha mahenao nyity toriteny sy fampianarana androany ity raha mieritreritra fa afaka 10 taona vao iaingy mety ho tary ianao possible ary aveliko ombenombeny hoe afaka ny hoe sady mianatra ianao classe de 4e classe de seconde fa possible ianao tsy anavesatra ny ray aman-dreny ny zavatra tena mampalahelo am'izao vanim-potoana zao manko de le ray aman-dreny efa tapidalaka le tsy mahita lalaka le intsony le ray aman-dreny efa tsy mahita zavatra atao intsony verevitra tanteraka le tanora koa mbola miampy manavesatra azy eo ihany fa ny tena tanjotsika ao anatin'ity séminaire ity séminaire ity de tena hoe tsy anavesatra ny ray aman-dreny tsy ampijaly ny ray aman-dreny ny tanora tsy anavesatra ny ray aman-dreny ny tanora androany ampianatra zavatra anankiray izay introduction izy ity efa ampidirana ihany fa amin'ny sabotsy ny tena votoatiny ampianarako antsika hoe inona ny tena erreur grave be am'izao hadisona goavambe am'izao fotoana izao mahatonga ny fiainan'ny olona tena hoe tsy afaka mandroso inona le tena hadisona inona le tena olana am'izao vanim-potoana izao pitoriteny toko fatelo andininy voalohany manao hoe ny zavatra rehetra de samy manana ny fotoanany avy averiko ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambanin'ny lanitra ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambanin'ny lanitra ny raharaha rehetrarehetra ty ambanin'ny lanitra de samy manana ny fotoanany ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany raha vao tsy maharaka ny fotoana io ianao raha vao tsy maharaka daty ianao raha vao tsy maharaka toetrandro ianao de tavely ianao raha vao tsy maharaka ny toetrandro ary tsy maharaka ny fotoanany voalazan'ny baiboly tsara zany ary tena fahendreny zany ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra ety ambanin'ny lanitra tadidiko tsara zay mbola nahatratra an'izany ry havana tamin'ny andro ny tsena eny Anjoma eo Analakely zany andro Anjoma ny tsena Analakely tamin'izany andro Anjoma de mivarotra tsia ny olona mivarotra tsia mivarotra pofo reny le pofo seza-pofo reny mivarotra inona koa kitapo le kitapo erana reny ny kitapo tamin'izany kitapo erana kitapo vita amina inona moa zany erany varotra gony reny ny amidy tamin'izany eny Analakely varotra voninkazo varotra lambalamba kely varobarotra reny tany amin'ny 1975 tamin'ny 1978 nanomboka tany amin'tsaiko fa nazahoana ny fahaleovan-tena de reny ny amidy eo Analakely vary mbola misy archive an'izany sary archive an'izany any anaty Facebook rehetrarehetrany hitatsika any am'izao ve de mbola mahita mpivarotra tsia any ianao Analakely am'izao ve de mbola mahita mpivarotra pofo any ianao Analakely am'izao ve de mbola efa zavakafa ny amidin'ny olona Analakely efa zavakafa ny hitanao eny an-tsena fa zavakafa nisy ny fotoana tamin'ny andron'ny Fibata tamin'ny andron'ny Fima tamin'ny andron'ny Linina 25 am'izao efa ty amin'ny 2024 efa misy ny téléphérique efa ho avy tsy ho ela ny téléphérique ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany ny zavatra rehetra ty ambonin'ny masoandro samy manana ny fotoanany manana ny androny manana ny raharaha rehetra ty ambanin'ny lanitra samy manana ny fotoanany ny zavatra rehetrarehetra samy manana fotoanany alleluia zany zavatra tsara fatatsika zany inona ny problème atsika ray aman-dreny mitady vola
efa nivarotra ianao nandritry 10 taona 30 taona 20 taona 70 taona nitady vola ianao aizany olana le mbola fomba fivarotantsika tany amin'ny 30 taona lasany tedavitsika mbola tazomma am'izao de ozy izy tsika bloqué pasteur an-tsena tsy mandeha tsony ny tsena délivre fa misy mamosavy zao misy olana tena eno efa tena tsy mandeha tsony ny zavarehetrarehetra délivre pasteur fa misy asana devoly misy fanahy blocage mety misy mamosavy mihitsy ny tsenako non tsy misy mamosavy tsisy blocage fa ianao tara fotoana raha le fomba fivarotana tany amin'ny 20 taona lasany mbola entinao am'izao de tarenao raha ny zavatra namidinao tam'izany ohatra mivarotra menakely sy kafe anao tam'izany le fomba fivarotanao tam'izany ihany tiana mbola hoentina am'izao lay fomba fiasa tam'izany ny fomba fivarotana ny kopy tam'izany ny kopy fivarotana kafe tam'izany ihany mbola ivarotanao am'izao tarenao ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany ary reo daholo ny mahatonga ny tsena mipiatso mahatonga ny fiainan'olona bloqué mahatonga ny fiaina za tsy miteny hoe tsisy indray ny asana devoly za tsy miteny hoe tsisy indray ny blocage fanana blocage misy fa misy fotoana le izy tsy fanana blocage tsy esprit de blocage fa fahatarana amin'ny zavatra tokony atao ary hitako mihitsy zany zay moa de lehibe tamin'iny tsena n'Andravoahangy iny lehibe tamin'iny tsena n'Andravoahangy iny de rehefa lehibe tamin'iny tena hitako mihitsy reo le olona niara-nivarotra tam'izany ka mbola io ihany ny amidiny le fomba varotra tam'izany ihany ny fomba varotrany am'izao le tsenany io ihany de le zavatra amidiny ihany tena efa mipiatso daholo reny hitanao le olona miantitra le tsena miantitra ny zavatra rehetrarehetra miantitra le tsena tsy mandeha tsony sotra le antony io tenin'Andriamanitra io ny zavatra rehetra manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra ty ambanin'ny lanitra samy manana ny fotoanany samy manana ny androny samy manana ny zavatra rehetrarehetra tsisy antony tokony hampatahotra anao anavao zay tokony ho avaozina tadidiko tsara tany amin'ny taona 1995 1990 1980 any ny telefôna fampiasan'ny olona rehefa amin'ny telefôna ny olona dia eny am-poste ny olona no telefôna fa mbola vitsy ny manana telefôna hoe manana telefôna any an-trano mbola vitsy fa matetika ny am-poste ny miantso dia ohatr'ohatr' zany dia taty aoriana misy olona efa betsaka dia le telefôna hodiny hitanao reo misy lavaka kely zay le telefôna dia grik reny moa zany be da be ny ankizy mety efa tsy nahatratra an'izany grik dia ahodiny edy grik dia ahodiny ohatrany misy lavaka kely zay dia boribory kely zay tadidiko reny ny telefôna nampiasaiko voalohany tamin'izany nanomboka ny telefôna dia rehefa le maneno le izy dia ohatran'le soneriana famantarananjy reny anontany anao izy any mbola mampiasa an'ireny am'izao nefa tadidio fa taloha ny telefôna an'ireny tena mizesta mihitsy ianao hoe manana telefôna ohatrano le telefôna be sady ato misy anina vava mipeto ato mananina be zany ny zavatra ny ainy ana tam'izany dia taty aoriana le izy niovaova kely niova ny lasa nisy telema ohatran'ity baiboly ty ny angezan'le telefôna dia mba efa mba somary elektrônika kokoa somary efa mba mpitserina le bouton tik tsy le ahodina ntsony fa efa mba na ihany fa le linina fampiasa dia mbola iny le fampiasa iny ihany ny fampiasa fa le appareil fotsiny niova taty aoriana nanomboka tany amin'ny 97 96 nanomboka manana portable ny olona fa ohatr'izay ny angezany ohatr'izay ny angezan'le portable be dia afaka mandehandeha zay nanana an'ireny taloha tena hoe tena sambatra satria ny andalana dia efa allô am'le telefôna be atoanany zany
de niany ena ny angezany iny niany ena de niany ena kelikely de zestany olona nanana le antaris angamba tam'izay ny orange reny voalohany le 032 reny de nanomboka niova de nanana de nanomboka an'le nanana le téléphone kely efa bouton kely reny de aveo niova android zao lasa misy Facebook zao lasa afaka mifampiresaka amin'ny WhatsApp amin'ny Messenger afaka miresaka dia amin'ny vidéo ny olona efa iny le téléphone iny miaraka amin'ny iPhone 15 sisy efa tena hoe lasa lavitra ny teknôlôjia ka raha am'izao ianao ny mbola mampiasa an'le téléphone be le krik tara enao ny zavatra rehetra manana ny fotoanany daholo manana ny fotoanany ary ny olona manatsaina manana fahendrena de maharaka tsara ny fotoanany iny zao am'izao efa misy natao vente en ligne zany hoe mivarotra tsy direct tsony eny amin'ny tsena fa en ligne any andafy rehetra any lazako anao any frantsa rehetra any zany zao nefa fomba fifampivarotana any andafy tsy manam-potoana tsony olona andehanana any amin'ny magasin tsy manam-potoana izy anana de livrena ny entany de manao vente en ligne mividy zavatra en ligne de micommande en ligne de resaka fa téléphone any ampiasaina de tonga ao an-tranonao ny entany ny zavatra misy nefa am'izao fotoan'izao misy ary zany no mahatonga ny ray aman-dreny taraiky zany no mahatonga ny tsenanao tsy mandeha tsony mahatonga ny fiainanao bloqué mahatonga zavatra rehetrarehetra taonao tsisy ninina mandeha tsony tsotra be le antony ny olona efa nidepasy lavitra be any vente en ligne ny anao le tsenanao tamin'ny 7 taona lasa ny mbola hita le anao fo amin'ny telo maraina io anao mbola io ianao efa miaantika efa miareraka de mbola io ihany tsy te hivoatra tsy te hivelatra vli varotanao mbola vli plastique ny tsenanao de io le anao ny olona efa zavatra efa zavakafa mihitsy ny fivelaran'ny tsenany fandehanan'ny tsenany ny anao io ihany izy anao tiany efa nahavelona nay hatram'izay tiany efa hatram'izay de dépassen'ny olona rehetrarehetra atio arina ena zany no mahatonga ana ripiny malala satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Romanina 8:14 fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra tsika zany tokony ho taritiny fanahy masina ary ny olona taritiny fanahy masina zany manana fahazava-tsaina noho ny jentilisa manana fahazava-tsaina noho ny olona rehetra manana fahirata-tsaina noho ny olona tsy mivavaka tadidio ngery tanory ny tanora am'izao tontolo zao nge ka mimpanolotsaina azy rongony nitsofoka anatin'ny atidohany sigary setrike toke labere fahotana fijangajangany ianao angery tanory manana ny fanahy masiny ary zany ny apetsehako ny ambom-ponao andao hitraka mila mandray tolotsaina anao inona ny tokony atao inona ny tokony taterana am'izao 2024 izao asa inona ny tokony atao za moa tamin'ny sabotsy teo tena napetsika ambom-po mihitsy ary ny zavatra nataoko tamin'ny sabotsy teo nanao pratika mihitsy atao ambony pilipitra sady nitory teny any nampianatra nanangana orinasa de ambony pilipitra eo niantso tanora vitsivitsy namofy nanendiovy nametraka nanao ino izy ty ino ty tsy frity fa ino izy ty chips de natao anaty sachet nasina etikety nitsangana ny orinasa tena za mihitsy ny nanetsika ny tanora hoe mietsehy ianao manko raha vao tsy mety mietsika riabana de tsy miaraka aminao Andriamanitra ateriko ianao raha vao tsy mietsika de tsy miaraka aminao Andriamanitra raha vao ozy ianao hoe aloha iandro ny fitarihan'ny tompo tsara aleo mihitsy aloha iandro fotoana tsara aleo mihitsy aloha zao de mangataka andro lava io anao fa ny zavatra hitako atao anaty baiboly arakaraky ny etsehan'ny olona iray de misokatra ny sainy de mavita zavatra izy raha vao miainga fotsiny ianao de misy fanahy mitarika anao fa ny akamaroan'ny olona miraviravo tanana de ombo fandrina de varina mieritreritra de varina mandinika de ina ny atao de aiza ny tany ele de tsisy atao de sisa ndao hetsika ndao anao zavatra
ndao taritiny fanahy ndao avozina ny zavatra tokony avozina aza mijarina any am'le toerana nisy anao tany amin'ny 20 taona lasa aza mijarina le zavatra niainy anao tamin'ny tany 10 taona lasa fa ny zavatra rehetra samy manana fotoana ny zavatra tamin'ny herintaona ary tompoko efa dépassen'ny olona amin'izao fotoana zao tany amin'ny 2 taona efa dépassé enao anefany te hijanona any amin'le tamin'ny 2007 te ozy ianao manome tsiny an'Andriamanitra tompo potika fidiram-bola ke tsy mandeha tsony bloqué aie tena anina misy mamosavy non tsisy mamosavy fa ianao nijanona tany amin'ny 5 taona lasa ny olona efa te amin'ny 2024 ny zavatra rehetra samy manana fotoanany samy manana ny androny ary mila tarihany fanahy isaky ny fotoanany ndao ny ho rahantsika rety fijoroana vavolombelona izay hitanao tsara ny hoe ny aingany reto tanora reto ny aingany reto tanora reto fa mbola tsy tara ianao raha iainga ianao a mbola tsy tara ianao ndao rahantsika avy hatrany manona ny fiadanan'ny tompo amintsika indray amin'ny teny ity ary mbola manana an'reto vahiny tanora retotsika zay mihitsy moa eto zany aloha zany tsy akiantso olona efa lehibe ohatra anay a satria séminaire ho an'ny tanora izy ty fa reto tanora reto manoloana eto raha lahafaneva manona fiadanan'ny tompo anao raha lahafaneva fiadanan'ny tompo pasteur dia voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria sambany teo amin'ny fiainako zany vao niseho plateau ohatra zao a joro vavolombelona dia fanoro manarakarak'izay dia misaotra amin'ny pasteur nanana fanesentena nampiantso anahy eto amin'ny plateau a dia fatelo manarak'izay miarabantsika rehetra mijery ny télévision sy ny Facebook amin'izao fotoana izao zava-dehibe zay raha lafaneva firy taona moa raha lafaneva zany 5 taona mbola tanora raha azony faneva tantaraina satria raha mifantatra amin'izao a mba efa manana ny fandraharana nareo manana fandraharana asa mba efa tahin'Andriamanitra nisy fotoana rehefa hitako amin'ny le extrait reny ohatrany efa manangana trano tsy kely manana fiara ao amin'izao taona nareo zao a firy taona tsara moa nareo teo 5 taona azonao tantaraina ve ny parcours ny lalana nizoranareo anatin'izay pasteur voalohany indrindra aloha tamin'ny confinement tamin'izay andro zay dia tsy nianatra zany satria za efa afaka licence dia eo amin'le licence zany dia master 1 no nisy confinement dia teo zany ny anahana teo fotsiny hoe inona ny atao tsy mianatra ny ampianarana nefa atao trano mihiboka koa dia nisy vola kely zay taty amina 2,5 millions tamin'izay fotoana zay vola ohatrany hoe goûter sy zavazavatra tato am-piangonana nangonina zany dia 2,5 millions tamin'izay fotoana zay dia pasteur moa mbola tany Tamatavy tamin'izay dia hoe iandro tsodrano any pasteur fa no zavatra kely zany amin'ny 2,5 millions io dia pasteur dia niandry amin'ny pasteur mihitsy verina avy any Tamatavy dia nanantona amin'ny pasteur dia nanome fiara-miasa hoe hanomboka zavatra ao pasteur fa atsofa rano dia niainga tamin'le 2,5 millions dia naka kapa le Scooby-Doo reny zany nataoko dia teny antsena tsy azo hivarotana dia nefa place 1 mètre kely za tsy manana toerana fa place 1 mètre kely no nisy teny antsena dia natoko teo le kapa nahazo kapa 5 pakely izy dia natoko teo le kapa dia nandeha dia ohatrany hoe mody amin'ny 12 ohatra mahazo amina million zany nefa kapa kely 5 natoko teo confinement tamin'izay le dia tapitra amin'ny 12 dia mody any an-trano dia manisa vola nefa le kapa anako ery misy tsy lany aty am-posiko nefa misy 1 million mahery dia nahodiko ihany le vola nahodiko foana le vola dia za kosa aloha tena natokony tompo fa
nalako foana ny ampifolokarena tamin'izay de tao aorianan'izay amin'izay de lasa nakaentana valeurana 5 millions mba niakanakatra kely zany de 5 millions de za amin'io tsy manana place fa zay olona tsy mivarotra eny de eny ano mivarotra eny amin'le place ny olona tsy mivarotra de tonga le olona de manokonoko kely eny de taty arina amin'izay le nisy fotoana amin'izay tsy confinement ntsony tamin'izay fa hoe hividy tany eny Bepasy fa efa le tamin'ny faharoa fa tsy le tamin'ny voalohany de za avy nitendra zany de niakatra tato ambony tato de nandoa le 400 000 de nitsofo ny pastera rano teo de tao arinan'izay alarobia sabotsy nitsofo ny pastera rano de larobia amin'izay nisy olona nametana de le olona nametana na io olona fakako entana foana zany fa izy le mpanao gros be reny mihitsy de natokisany azy any de nameny an'le entana de le vola amin'io sady tsy manery hoe amin'izao ny fotoana amerenanao an'le vola sy entana fa io varoty amin'ny fotsiny ozy izy de zay amerenanao an'le vola de nanomboka teo amin'izay zany no niainga tena hoe nilasa nanidina mihitsy mihitsy zany nanomboka teo de aveo tsy ny olona fa le satria valeur be ny fijeriko an'izay ie valeurana 35 millions aloha menana voalohany andramany hoe ahoana nomeny 35 millions de naveriko le volana aveo voaveriko le izy za nahazo tombony de niainga ihany de natoky izy za koa moa tsy anina de natoky izy de nameny entana foana de ny tena nagaga pasteur vao nitatra le zany nomeny entana de nisy olona tampoka mivarotra place teo atsena tampotampoka teo zany le olona tonga de hoe amidinay toeran'io izy fa zay ho ane Sambava de vidiko le toerana de lasa nitatra be zany le asa de tsy nionina tamin'le kapasy anatson fa lasa nanao matériel de sport le makagodasy baolina sy ohatr'izay reny zany amin'izao fotoana zao de tena mandrosy le asa Mantizany manmantra fahasoavane Mantizany manmantra fahombiazane Mantizany manmantra fahasoavane Mantizany manmantra fahombiazane Valana nisaka kely izay mba atao mila miezaka mila miketriky Andriamanitra ny ombanao misy valana niezaka kely izay mba atao mila miezaka mila miketrika Andriamanitra ny ombanao Mantizany mantra fahasoavane Mantizany mantra fahombiazane fandrarana amina resaka zavatra ohatrany zany nataonareo mahafinaritra zany zay le atao hoe fanambinana zay no mahasamy hafa nle hoe nianatra mombana fandrarana tsotra satria raha azoko tsara zao ianao efa saika efa nahazo licence tena anao master am'izay nareo nefa tsy any amin'le zavatra nianaranareo no nitondran'ny tompo tena tsy amihitsy satria za zao nanao finance comptabilité tao amin'ny tao ampianarana de hoe zay mihitsy zany le oasa ao ataoko hoe anao comptable ary rehefa vity ty master ty nefa moa nisy an'le confinement tampoka de nijanona tsy mahazo mianatra ny tsy mahazo makaiza de teo zany hoe nianana teto fotsiny de nanomboka na ianao an'le fampianarana koa hoe métier anao fa am'izao herinao zao no hita iny tompo anao de nietsika zany tao amin'ny tao ambadika zay le fampianarana te-piangonana le fampianarana reny mihitsy ny tonga de nanetsika anao hoe andeha hetsika anao zavatra aho de tonga de nanomboka teo no niainga za kosa aloha tsy niainga raha tsy niandry amin'ny pastera hoe hotsofo ny pastera rano de ozy izy fotsiny hoe zaho pastera nomboka zavatra kely fa mba tsofo rano de tamin'izay ary moa di mialina meko pastera teto amin'ny tokotany teto amin'ny lalatsara teto de nitsofony rano kely fotsiny hoe tsy maintsy ambinina tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Jesosy de zay le fanambinana zay no anisan'ny mampiavaka hoe mantsainareo ny mahasamy hafa ny hoe fianarana
zay tena ny anarana sy ny fianarana miaraka amin'ny ara-panahy samihafa zany le hoe séminaire tsotra ataona olona hoe professeur manapahaizana be amina asa izy de manome toro-hevitra anao satria raha reny dia tsy maintsy le zavatra ny anaranao no ataonao fa raha ny zavatra tantarainy rahalahy faneva eto tany am'le zavatra tsy ny anarana mihitsy tsy hoe tsy nilaina akory le diplôma fa za kosa mino fa na am'izao raha nisy nilanao an'le diplôma anao fa ny lehibe indrindra tam'ireny de le hoe nisy fanambinana sy loharano hafa mihitsy nosokafan'ny tompo ho an'ny rahalahy faneva zay no mahasamy hafa ireny rehetsarehetra reny ono hafanefa tsapanao am'izao hoe mety ny zavatra atao misokatra nlala tena mety pastera satria tamin'ny 2021 vidy tany de le tany moa zany anzara ny vidina de lehibe zany ngeza le tany ka ngeza le tany de fanampinampy teo zay sy ny ray aman-dreny nanangana an'le trano de le trano moa am'izao fotoana zao efa finition sisa fa ny ivelany efa presque vita daholo fa ny finition zany sisa no atao de tamin'ny faraparan'ny taona teo no nahazo an'le fiarako zay de tena mety le atao le miaraka amin'ny tompo mihitsy zany tena mety le mifamatitra amin'Andriamanitra sy le mifamatitra amin'ny ray aman-dreny ara-panahy koa tena ilaina rehefa hanomboka zavatra de ilaina le mifamatitra amin'ny ray aman-dreny ara-panahy sorana ny tompo tsindrina foana faneva 5 taona mbola ao anatin'ny tena fahatandroana zany hoe raha azoko zany faneva tany aminao 2 taona tanoany eny tanoany 2 taona tanoany na 20 taona tanoany 20 taona mihitsy nanomboka nanao ny fandraranao zany ianao 20 taona zany nanomboka ny aingy hoe ande ivarotra ao ivarotra teo Andravoahangy tam'izay fa zao moa zany le raha ohatra hoe misy ande hitsidika kely aminy efa tena ngiazy izy ao efa tena ngiazy izy ao alleloia sorana ny tompo zany misy vokany ty fivavahantsika ty ary tsy amelako azay mihitsy no fanamby apetraka tsy amelantsika ny tanora rehetrarehetra zay anatrika nyty séminaire mandritra ny volana février ty fa tsy maintsy miova ary tsy ho vesatra ho an'ny ray aman-dreninao ianao tsy ho vesatra ho an'ny papanao sy ny mamanao ianao hoe ianao ny hitaky Nicolas aiza Nicolas papa sy maman fa iainga ianao sady iainga ianao hiaraka amin'ny tsodrano iainga ianao hiaraka amina principe iainga ianao hiaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ary de misaotra ny tompo hoe am'izao taonan'izao niainga ary ny mahafinaritra ny ankizy etitsika eto rehetra jerenareo hoe tsisy ankizy niainga tamin'ny hoe tonga de 100 millions na 50 millions fa niainga tamin'ny kely daholy fa mefara amin'ny zavatra lehibe daholy ina no afatra azony faneva apitaina ny afatra ho apetrako amintsika tsarairay avy todika manokana ho an'ny tanora raha teo lasa lavitra ianao de ao am' Jesosy ihany ny tena misy ny fiainana aza belory zalahy hoe tsika amin'ny mokondoha fotsiny io fiainana io zange tanora de ohatr'izao zange tanora de zao zany mivaliny rehefa ataoko io de za tsy maintsy tavavoaka tsy tavavoaka zany ianao raha tsy eo Jesosy tsy mandeha zany ny fiainana raha tsisy an'Andriamanitra fa manasantsika rehetrarehetra mety be mpafantatra hoe ino ny faneva iny eny atsy eny fa matoa ary zalahy ohatr'izao de noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra Andriamanitra no natozao de manasantsika tanora elon zavatra rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny rongony ny toaka ny fampirafesana sy ny sisa fa ao am' Jesosy ihany misy ny tena fiainana samita iny tompo daholo Mantizany manantra mantra fahasoavane Mantizany manantra mantra fahombiazane Mantizany manantra mantra fahasoavane Mantizany manantra mantra fahombiazane misy valiny nama nisaka kely izay mba hatao mila miezaka mila miketriky Andriamanitra ny ombanao misy valiny nama niezaka kely izay mba hatao mila miezaka mila miketrika Andriamanitra ny ombanao Mantizany manantra mantra fahasoavane
zany manimanitra manitra fahombiazana isaorantsika ny tompo reny fijoroana vavolombelona hitanao teo reny reny no nalefa dia tsotra afaka apietsika ny ambom-pon'ny tanora mbola veriko ihany fa mety taloha ny hoe mifantomafy amin'ny fianarana ary zany tsy mampanina zany raha ohatra ianao ka sendra ny ray aman-dreny manakatao sendra ny ray aman-dreny manambola mahantoka tsara ny ekolazinao sinona mony olana afaka mifantoka foana amin'ny fianaranao ianao dia ataovy zany fa raha efa sendra n'le ray aman-dreny reraky reny ianao ne na ianao reny vao elingely hianatra any ampianarana ianao nefa ny directeur amin'ny école miteny aminao hoe aloavy ny écolazy voaroka daholo manomboka rapitso zay tsy maloha écolazy voaroka daholy tsy mahazo mianatra tso zay tsy maloha écolazy na ny fianaranao ara tsy hiditra amin'ny lohanao rehefa tsy voaloha ny écolazy anao zany no ilana an'le hoe na dia mbola mpianatra ara ny mpianatra za tsy miteny hoe miasa mafy dia ajanono ny fianarana fa be da be hitanao any zany anige mampandroso ny sonoa ny an'ny sono sady mianatra any ampianarana ny zanany manao activité hiatrika ny hoe inona zavatra trehan'ny tanora ary amin'izao fotoana zao rehefa mba anovan'izay politika programme mpampianarana zay ny fanjakana efa rerehako hoe mba mifantoka sady hoe inona ny irin'ity zazy ty rehefa lehibe dia ny mbola kely izy defa taritiny dirigena amin'in'le zavatra ho ataony rehefa lehibe fa tena ilaina riavana ny maharaka ny toetrandro zany ny any ampaherezako ny tanora aza variana amin'ny adalana raha samy andany fotoana ihany ka anala azy misy fotoana manko ny mpianatra ny tsy maintsy mba hoe manala azy tiako izay moa le fiteny azy tsy haiko ny malaza andeo manala azy mba miala voly ve mba manaonao zavatra koatra ny fianarana ve fa be da be tanora manala azy any amin'ny boaty manala azy izy amina vehivavy sy lehilahy miarakaraka amina lehilahy sy vehivavy manala azy izy amina rongony manala mba ohatrany hoe makamaka iny izy mialaala voly izy amina jeu mandany andro amina jeu manao rami mialaala voly izy any amina adalana sy Facebook fa ianao afaka miala voly manamboatra chips miala voly mianatra manamboatra glace miala voly mianatra manao vente en ligne miala voly sady manao zavatra hoe ahoana ny atrehako ny hoaviko fa tsy voatery andeha amin'ny adalan'ny tanora tsy voatery iloka rehefa miala voly tsy voatery ampiaraka rehefa miala voly zany ny fanaon'ny tanora sasany mako am'izao hoe mba mialaala sorisory dia mba mialaala voly dia mba manala azy kely dia any amina vidéo dia mijery film dia fa ianao afaka miala voly fa miatrika fiainana ary tanora miaraka amin'Andriamanitra mandray fitarihana avy amin'Andriamanitra zany ny tenenako anankizy vavy anankiray kely tamin'ny zoma teo tomany izy nanatona dia rehefa nitomany dia paster ampitsaliny le lehilahy miaraka amiko ampitsaliny lasa miarakara nitady kôtikôtiny daholo vehivavy rehetrarehetra tedaviny ananina daholo tena ataony mihitsy zay andrangitana ana amina vehivavy tena nontaniko moa le ankizy vavy firy taona ry izy 17 ans pasteur dia inona ho akizy zany 17 ans zany dia inona zao ny problème am'zany ajanono zany lehilahy zany ajanono zany lehilahy zany zarandry ary izy hitandry zao manadala karazana vehivavy rehetrarehetra io tsy tiandry zany matomanao zany ajanono zany lehilahy zany ianao zao fanazavako zao ry tanora tsy mahamaiky zany manao sipa zany avy elony na manao rehetra anao sipa daholy ary za mitenin'ny tanora tsy tokony ampijalian'ny lehilahy zany ianao ary tsy tokony ampijalian'ny vehivavy zany ianao mba dinio ange zao zavatra resahan'ny paster zao dinio ange zao zavatra resahako aminao zao indray andro any ianao manana ny télévision ty indray andro any ianao lasa mpanakarena be raha vao mahatsangana ny orinasanao ianao averiko raha vao mahatsangana ny orinasanao ianao dia ho lasa PDG ianao indray andro any mety manana orinasa roa ianao telo ianao anakefatra ianao
avita trano ianao vila tsara tare azo fiara ianao tsy fiara ray na roa anana fiara be da be ianao ampiasa olona manjatony ianao raha 17 ans zany ianao ohatra ny okizy vavy io zay nitomany lehilahy teo anatrehako zay raha 17 ans ianao manomboka manangana ny orinasanao lazaiko anao fa ny amin'ny 30 taona any ianao efa lasa lavitra be ianao efa lasa lavitra be ianao mamilanao vola amina million ianao manana orinasa manana fiara ary manambady am'izay fotoana zay ianao vita mariage fa lazaiko aminao fa io akizy la nampijaly ianao io akizy la nampijaly ianao io zay varinany lalao vehivavy izy varinany lalao vehivavy ianao varinana anangana ny orinasanao mety ho lasa gardien ianao io orina kely hitady asa ao aminao io de lasa gardien ianao am'izay ianao sy mivadinao efa patron be de hotsaronao zao torotenin'ny paster zao hoe ty le akizy la nampijaly ty le akizy la nanadala vehivavy lasa gardien ianao mifanto amin'ny zavatra atafitanao amin'ny zavatra atafitanao fa za mifantoka any amin'ny zavatra ampiletika anao inona ny rarahinao zay ianao vi 17 ans de fa rary fo sady amin'ny resam-pitiavana 20 taona de fa rary fo sady amin'ny resam-pitiavana 20 taona de hijaly amin'ny resam-pitiavana banjina aloha fiainanao ajanony ihany io lehilahy io ajanony ihany vehivavy io raha io manadalanao de davy ny fomba ampiakarana ny fiainanao fa rehefa manakarena anao raha lafaka mifidy vehivavy zay tianao rehefa manambola ianao raha nabavy tsy azonizaniza filafilainy zany no ilanao ny fitareha fanay masina de ny mbola tanora andeo hivavaka ary ny antony ty fampianaran'andro an'ity de fitomako anao hivavaka anatrika n'ity séminaire jeune conquérant ity ho an'ireo zay nanatrika atao tamin'ny sabotsy moa tena nahita tsara hoe tena napietsika ny ambopony tanora satria nisy akizy lavalambe 10 taona nisy akizy vavy 20 taona ny alady zao tao nisy akizy vavy 20 taona zay tena atao hoe napietse na nijory vavolombelona tao ny ainga tamina zavatra kely izy zanak'olona manaka tao fa naheno ny fampianarana tany amin'ny 3 taona lasa ny ainga tamina zavatra kely ary nitovizany akizy rehetrarehetra manaraka n'ity séminaire ty sy nijory vavolombelona tsy ny ainga tamin'ny zavatra ngeza be daholy fa ny ainga tamin'ny zavatra kely ny ainga tamin'ny zavatra kely zany ny ampaherezako itsika tanora fotoana anao zao raha efa verevitra ny ray aman-dreninao raha efa kivy ny ray aman-dreninao tsy mahita lalakale ny ray aman-dreninao de fotoana anao zao hitsangananao hanohananao ny ray aman-dreninao fa saingy zao fotsiny kosa tsy ny fahaizanao tsy ny fahalalanao tsy ny tanjaka ny mahatanoranao fa hiaraka amin'ny Jesosy ny zavatra resahako eto tsy hoe paster tina tsy hoe ampianatra no fidedavambola de fidedavambola ranofo be de faizazavy de anatsaina no reny professeur be mampianatra marketing reny tsy mahay an'izany fa ny le fahazavatsaina miaraka amin'ny fanay masina vo nisy akizy lahy kely zao vo 20 taona nanangana nytony le orinasa manamboarana panini tacos mandeha ny tsenany hitany hoe tena mety mihitsy vo 20 taona izy de efa nanangana n'ireny le panini tacos re zao mandeha le misy sarety kely mandefa sarety kely eny mety zany ny ampaherezako atsika azon'Andriamanitra tahiny ianao ry tanora fotoana anao zao manasanao ny sabotsy manaraka ty sabotsy faharoa 10 février zay efa netaniko teto moa fa tsara ny tanora mitondra téléphone daholo raha manana téléphone Android raha manana raha tsy manana de mifidiana fa ny téléphone Android nge zao 3 alina de mahazo amin'ny zandrikely électronique 3 alina de mahazo de afaka mividy ianao de mitondra manao Facebook tsika misabotsy hoavy zao sady mivavaka amin'ny misy zavatra ho ampianariko antsika ny tamin'ny sabotsy teo moa maro ny olona nieritseritra hoe fampianatra fidiram-bola nga paster fa tena vavaka fa ny lora tena natao voalohany de avy eo vo mangataka tolotsaina amin'ny tompo hoe inona ny tokony atao ka misabotsy afaka mitondra téléphone tsara fa misy lalana hosokafan'ny tompo aminao
ory tanora zay narsika ny fotoana io fa tsy amelantsika raha tsy miova ny tantara ary tsy amelana raha tsy misy zavatra miofo. Fotoana ny tanora zao tamin'ny andronay tany amin'ny 1990 ny fahatanoranay, tany amin'ny 2000 ny fahatanoranay dia nety ny zavatra tokony nety tamin'izany. Fa amin'izao zany mihitsy ange no men'ny tompony na ny fivavahana ange raha lasaina vavy malala. Tamin'ny andronay ny fivavahana mbola nina izy ty, mbola mitoro-teny akalamanjana be eny. Amin'izao efa zavatra mihazakazaka Facebook ny fitoriana teny, fitoriana filazana tsara ny teliary zao efa mitady ho dépassé ny Facebook. Ka raha varidintsika hoe tato ihany ny nahazatra atsika, tato ny napahomby efa dépassé ny olona ianao. Aleo tena hoe manaraka ny araky tenin'i Jesosy hoe araky tenin'Andriamanitra mpitoroteny hoe zavatra rehetra samy manana ny fotoanany. Ny zavatra rehetra ty ambany masoandro samy manana ny fotoanany. Ary hitako hoe ilaina arahana izay fotoana izay raha te andeha lavitra ianao ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra ty ambanin'ny lanitra. Samy manana ny androny tanora zao, ary androny informatique, androny resaka digital, androny resaka internet. Tsy tokony ho tara amin'izany ny zanak'Andriamanitra. Raha vao tara amin'izany ianao tsy maintsy tara ianao. Ary zany ao mahataraka an'ireo ray aman-dreny 50 taona 80 taona lasa tsisy ninina mandeha tsony ny fiaina satria ianao mbola any amin'ny 20 taona ianao zao any amin'ny ianao zao mbola tavelary amin'ny 2000 tsika efa 2024. Dia zany mahatonga ny fiainanao ohatrany ohatsy izy anao bloqué pasteur fa tsy bloqué ianao, fa tara ianao fa tsy bloqué. Taraiky tany amin'ny anatany ianao fa tokony misy zavatra rahanao aingana dia aingana, enjehanao aingana dia aingana. Hotahin'ny tompontsika hivavaka ho anao tompo, hotahinao ane izany fandarana zany. Arakasika tanora ampihetsika ny fanahy ny ambopoana ny tanora ary tonga ny tanora hiazakazaka fa tsy hovarim-barina. Hotahinao ane izany fandarana. Dia zany mahatonga ny fiainanao ohatrany ohatsy izy anao bloqué pasteur fa tsy bloqué ianao, fa tara ianao fa tsy bloqué. Taraiky tany amin'ny anatany ianao fa tokony misy zavatra rahanao aingana dia aingana, enjehanao aingana dia aingana. Hotahin'ny tompontsika hivavaka ho anao tompo, hotahinao ane izany fandarana zany. Ary akasika tanora maro ampihetsika ny fanahy ny ambopoana ny tanora ary tonga ny tanora hiazakazaka fa tsy hovarim-barina. Omenao tolo-tsaina izy ireo vanim-potoana iainanay zao, andro iainanay zao tsy maintsy tafavoaka zay. Tsisy an'izany taraiky zany, tsisy an'izany taraiky zany fa raha mbola zanak'Andriamanitra dia tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Misaotra tompo, hotahiny izay manomboka eto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, amen. Zay ny fandaharam-potoana antsika teto, mino fa nandray fahasoavana, nandray fitahiny ianao, veloma tompo. Fahanomboka zao tsy hijariny eto tsony ny tanako, hitodika rindray ny tanako any amin'ny tanora rehetrarehetra atany akarobato Jerosalema, atany Bepas tsofoko rano daholo amin'ny anarana Jesosy. Ahoana raha nanambentso inona daholo ny zavatra nitranga tao anatin'ny taoriana amin'ny mariazy nareo sy ny sisa. Fohifohy ny fotoana antsika fa tsy maninona. Aleva tamin'ny 2018 ny mariazinay dia tao anatin'izay eny taona amin'ity taona ity nisy ny ady sy ny olona izay nylalovana ariky ny voatantara teo tena tao anatin'ny tsy fisiana mihitsy zay tamin'izany fotoana zany tonga ny zanaka voalohany dia mandeha ny kosy mandeha ny goûter an'le zazy dia nefa ny eo an-tanana tsy misy tena nampianatra tamin'izany dia hitanao ihany moa somary kelikely ny vola raisina amin'ny mampianatra dia tena hoana inona natao dia tao anatin'izany ny nandray fanapa-kevitra navela tao amin'ny mpanampy tao an-trano ny zaza dia lasa izay mivady nandeha tany tendrombohitra vavaka tamin'ny tompona nritry ny alina ray manontolo hoe inona ny tokony ataonay dia tany ny tompona nanolo-tsaina hoe ohatr'izao dia nanolo-tsaina izy dia le nikarakara mariazy
dia mbola tsy dia mandeha ny tena ary tsy dia mahay gâteau kory fa sady mianatra no maaplike an'la zavatra le olona dia tsy dia mahafa-po fa teo an-dalana teny moa dia niezaka nanatsara an'la zavatr'olona dia natsaraina teny a dia mitomboka efa mimitatra le lazanao dia miantso an'izay ny olona hoe ary misy mahay ohatr' zao a dia nanomboka netinety an'izay ny fiainana nanomboka teo a tany hoany amin'ny 2022 vao nanomboka netinety zany fa 2018 à 2022 a mbola tena tao anaty olana mbola miady mihitsy ao anatin'izany miady amin'ny fresy ohatr'izany nareo le tena tsisy frais mihitsy tamin'ireny e tena tsy nareo le nianga tamin'ny mba tantarao kely le nanomboka tamin'ny nandihina amin'ny efatra maraina ay nanomboka tamin'ny efatra maraina tena tsisy frais mihitsy zay a le hoe hianatra traiteur nainga atao matrano amin'ny efatra satria amin'ny efatra le bus miala fa raha vao amin'ny eniny ianao dia efa lasa izy tsisy frais hoentinao mianatra an'le service traiteur dia tsy maintsy hoentina ny zazakely a zazakely vao 10 volana dia nandeha nianatra traiteur tamin'ny efatra amin'ny 10 maraina dia efa tonga teny amin'le fianarana traiteur gagy ny olona hoe mpamaky trano sa inona fa tsy nahoana zany satria tia hainy tena dia nianatra teny amin'le toerana nanomboka teo zany ohatran'ny tonton rola nanome anareo écolazy a ohatriny moa écolazy nomeny tamin'iny enalina tamin'izay fotoana izay dia tonton rola mihitsy nanome dia juste enalina mihitsy nomeny a juste hoe le saran'le fampianarana dia tonga tena lefa mivola direct an'le mpampianatra ary tamin'izay fotoana izay a amin'izay mba tsisy frais ohatrikoatra zany a dia tena hoe niainga tamin'ny tsy misy amin'izao fotoana izao izy a manana tranoko telo tomobile telo ataovy alleloia tomobile telo 4x4 tety de cortège reny anazy daholo reny trano be anankitelo manana espace izy amin'izao fotoana izao atsivitehaka mafy manana moto tsisy zavatra tsy ananany mbola manana orinasa maromaro mpanao varavarana lua inona koa reny ataonao mpanao alu zay dia mamokatra loko fabrication na loko dia karakara mariazy dia mampanao formation manao traiteur rehefa karakara mariazy afaka manatona azy atsivitehaka mafy rahalasena bavy tamin'ny 2022 vao tena nanomboka zany hoe roa taona lasa zay na heri-taona maherikely teo nazahoanareo rehetrarehetra eo tamin'ny 2022 a isaky ny telo volana dia nahazo tomobile nahazo tomobile dia tao anatin'ny 2022 nahazoana le tomobile anankitelo tahiny tompo rahara ma atsivitehaka mafy zany izany vonina iainga izy atsangany eo ny tanany izao no teniko aminareo tanora mbola tsy manana asy nareo fa atao vitan' jesosy raha mbola mpianatra ianao raha inona hoe angonony gote ianao ianao manangona gote iny fotsiny dia efa hitan'andriamanitra angonony gote dia zao ataovy ao an-tsaina jesosy a angoniko reto fa anao zavatra ahoana hoe arao zay teniko zay tsotra be ry tanora manaova fotsiny zavatra raha ohatra tsy mananasy mamanao dia zao ianao no manamboatra an'izy ao an-trano dia teneny mamy andana mamy reo a livreo atao inona hoe andana mitady varotsy mamy dia andana amin'tio aza miady hevitra be hoe dia ahoana dia ity ve dia ahoana dia ahoana dia ahoana dia ahoana andriamanitra ozy izy ny tenin'ny tompo raha vao hitanao reo famantarana rehetrarehetra eo dia ataovy zay azony tananao atao fa jehova io tananao iny manomboka eto dia isy zavatra isy fanambinanao isy fahasoavana ao anatin'ny tananao ao isy lalana misokatra ao anatin'ny tananao ao alleloia raha vao misy fanapahan-kevitra mihaja 20 taona firy taona hoe sao dia lazainao fa glady be fa mbola zazakely io firy taona mihaja ny afaka baka 14 efatra amby 10 taona izy no afaka baka io nefa nytantaraiky teo ny zavatra nitranga tamin'ny mihaja izy moa zany dia araky ny teniny dia tsy nitezan'ny ray tsy tezan'ny rainy fa mamany ihany miaina tao anaty fahasahiranana tantarao kely fohifohy ery mihaja ny lalana ny zorana rehetra fitanana ho an'ny fiangonana za zany a depuis ny enfance quoi dia fa tsy niaraka mipetraka tamin'ny dady anay fa nenina ihany taizana dia izy rery namelona anay dia somary nisy blocage zay ny tena nijoroko vavolombelona hoe nisy blocage zay a nisy blocage
tamiko sy ny tamin'ny rahalahiko zany dia taminahy koa ny BEPC ohatr'izay ihany dia rehefa tonga teo amin'ny baka classe de première nanomboka mivavaka amin'izay zahay dia nanomboka mivavaka dia teo amin'nay mivavaka foana dia nisy fampianarana izay tamin'izay hoe ianao dia olona miavaka olona nandray an' Jesosy zany dia avahan' Jesosy foana dia tamin'izay mivavaka hoe Jesosy io aseho amiko fa manavaka anahy ianao tsy tiako hitovy amin'ireo zoky ireo tsony hoe mbola hitondra an'izay ozony izay dia voninahitra ho an' Jesosy fa zany kely indrindra tao amin'ny centre nisany atao amin'ilay commune zany 14 ans fa afaka première nanala baka avec mention 16 ans se nanomboka nanangana orinasa na inona natonga se nanongana orinasa tantarao kely le fahasarana ny ray aman-dreninareo dia rehefa afaka baka dia nifindra taty Antananarivo amin'izay niditra nanao formation universitaire dia lamatsara foana ny fianarana nandeha ny L1 dia nandeha ny L2 dia nenay misy hoe L1 11 matière dia 12 matière dia 14 matière dia tamin'ilay L3 iny eo amin'ilay 14 matière ataoko iny dia efa vita teo amin'ny 7 matière teo zany hoe teo amin'ny 7 teo sisany tsy vitako dia ozy izy nenay hoe tena tsy manam-bola ntsony andoavana matière anao ozy izy fa aleo aloha ianao mijanona kely dia rehefa manam-bola indray dia mitohy dia tena nalahelo tamin'izay hoe nandeha tsara teny foana ny fiainana vita ny L1 vita ny L2 be dia be ny ankizy sady miasa ny mianatra fa hitako hoe fahasoavana natongavaka teo amin'ilay L3 dia tonga teo dia mivavaka nisy fampianarana koa tato am-piangonana tamin'izay hoe raha tadidinareo nampianatra papa hoe na dia andeha hivarotra voanjo ary ianao izy izy dia afaka ny otafita tsy voatery anana zavatra be dia be ianao izy izy vao afaka no lasa lavitra dia tamin'izay fotoan'izay nanana 25 000 ariary dia izy hoe Jesosy io 5 sy roaly dia izy hoe Jesosy io ampiasaiko aty volako ty dia nanao sandwich vao maraina be aho entiko mandeha mianatra 16 ans dia nanao sandwich voninahitra ho an' Jesosy fa be dia be mpivarotra any amin'ilay toeram-pampianarana fa nena 50 sandwich netiko tsisy adiny iray akory ny paozinay dia lany le izy 19 taona se tamin'izay sady mbola nianatra se niainga tamin'le hoe na dia varotra aza na dia voanjo aza andana amin'dio dia toy izy kely nytoy dia manao se zao dia nanomboka tamin'iny nanao sandwich iny koa dia sokafan'i Jesosy ny lalana hoe miditra ao anatin'ny tontolon'ny sakafo fa za isaky ny avy mianatra dia mandefa mipase annonce ao anaty Facebook foana hoe efa mandray commande na dia mbola tsy voafehy ary le izy dia voninahitra ho an' Jesosy fa amin'izao ninona zavatra angatany olona dia mba vita foana rehefa tontolon'ny mofomamy amin'izao koa efa mampianatra tahaka an'ilay mpampianatra asivitehaka mafy manana orinasa fanaovana gatosy dia efa manao service traiteur kosa mikarakara mariazy regny koa efa manao service traiteur service organisateur na événement dia efa manana an'le mampanao formation amina centre kosa efa mampianatra 12 taona am'izao 12 taona asivitehaka mafy ry tanora malalaka ny antony ny ampitsanganako amin'ny ady eto 12 taona miady eritseretinareo zany hoe hitanareo le fahasahiranana ny nanisika azy hoe anao zavatra 5 sy 4 alina ny toepelantanana dia nanaovana ohatrinona sandwich ray am'zany sandwich tamin'izany 1500 sy arivo dia nanomboka nytoy dia hatramin'izao hatramin'izao fa efa tsy sandwich tsony fa efa patisserie mihitsy asivitehaka mafy zany sofiko ranombola ho lasa lavitra hotahina amin'ny zavatra rehetra mafimafy kely nitehaka raha faly amin'izany ianao mahereza miatsy jeune conquérant tanora manan-tsainy tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambana zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy sy fahatelo ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny fa 20 ny volana febroary samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frère André Fanambohijanahary nahoana no tena no avinao
nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny tevoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsinoka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteura Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao